Enkonanao fiadanana ao an-dapanao. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy san'ilay tokana tompontsika. Mialohan'ny ifampahirizantsika miala an-ten'Andriamanitra dia andeha haray vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao indray izay efa mbola omenao fotoana afaka miantso ny anaranao, mbola omenao fotoana afaka mideranao, mbola omenao fotoana ihany koa iaino sy resaka aminao ka handray fampahirizana avy aminao. Tompo malalo, izay rehetra nataonay ka ny fanoatra tamin'ny sitraponao dia tsy ovy izay hafakely ka sasoa izay fampahotana. Aoka ho masina izay, tahaka anao masina izay efa niantso anay. Ka izay rehetra tsy namboleny taninao dia aoka tsy ho tanteraka. Izay feo rehetra tsy avy aminao dia aoka ho angina. Aoka ny fenao irery ihany no hainonay. Jesosy Kristy any mitenenina tahaka ny fombanao. Fanamasina masamahery ianao. Zaho dia fitaovana fotsiny ihany ka tindreo lelako tsy hanambara fa tsy sitraponao. Sakafo ny foko ny masompanako afahako matakatra izay avitra tianao ambara aminay indray. Ary ireo izay mihiny koa dia aoka tany, aoka ny fony tonga tany trona ka nisy ny teninao ka maka fankalalina ao anatin'izany ka hitondra vo miendriky ny fibebahana. Naratsoanao Jesosy Kristy dia tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Zanak'Andriamanitra velona ny sony avaka sy mivavaka izany. Saotra Jesosy malalo. Amen. Ndeha omena aloha hevitra kely hoe mareta amin'ny fivavahana. Izay ny loha hevitra izay rahantsika mifamakafaka, iarahantsika mifampahiry amin'ity andro anio ity. Ten'Andriamanitra izay iarahantsika hotovoizitsika, ho fakafakantsika ao anatin'ny fampahirizana fo izay omena aloha hevitra hoe mareta amin'ny fivavahana izany dia ten'Andriamanitra anankiroa izay efa diso fantatrao loatra. Izay voasoratra eo amin'ny Joba 2:20 dia raisitsika amin'ny andiny voalohany hankatra amin'ny 7 dia tohizantsika amin'ny Habakoka 2:7 dia ny andiny 7 sy ny 8. Joba 2:20 andiny voalohany hankatra amin'ny 7 izay mivaka toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro ao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Dia tohizantsika amin'ny Habakoka 3:7 dia ny andiny 7 sy ny 8. Fa na dia tsy mamontsy naza ny aviavy ary tsy misy voniny ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao ambala ary tsy misy omby ao am-pahitra. Nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Ray masino mba namasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Izay ten'Andriamanitra anankiroa izay ry havana malala no iarahantsika mifampahery amin'ity andro anio ity. Araka ilay voalazako tery ambony hoe ometsika aloha hevitra kely hoe mareta amin'ny fivavahana. Ny miara-dalina amin'Andriamanitra tokoa raha ny anaran'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ny faharetana. Maro-po izy, be fiantrana. Ka ny zavatra miaraka amin'Andriamanitra matetika tsy misy zavatra tonga dia hoe to de suite izany. Zavatra angatahana rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fa mitaky faharetana izy. Ary tadidio fa Andriamanitra koa dia tena manam-paharetana. Fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Izany no ampaharetako fa midrapo aminao. Dia tena hitantsika fa tena hoe maro-po sady be fiantrana tokoa Andriamanitra. Satria raha ny ota vitako sy ny otanao no dia ho tany saina. Raha ny fahotana vitako sy hitanao no dia ho tany saina dia tsy miendrika akory asy ianao. Na dia ny anompo an'Andriamanitra ary. Tsy miendrika indray miantso avy amin'Andriamanitra akory tsika. Fa no Andriamanitra famindram-po azy
no fafantsy ny kosehany daholo zany. Fa rehefa mandray ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia raisiny ho zanaka ihany koa satria mpiara-mandova amin'ny Kristy tsika tamin'ny alalan'ny hafitra izay nataony teo amin'ny hazofijaliana. Zanak'Andriamanitra tsika tahaka azy zanak'Andriamanitra ihany koa. Mareta amin'ny fivavahana. Matetika rehefa miresaka izany fivavahana dia misy ny valimbavaka mivaly iny eo, misy ny valimbavaka mety mivaly rahampitso, misy tena hoe afaka 5 taona. Hitantsika tsara fa misy ireny olona hoe mangataka zanaka amin'Andriamanitra. Misy ny fotoana fohy, aoriana fifadikanana, aoriana mifanatitra, aoriana mivavaka atao amin'Andriamanitra dia mitoetra azy izy manan-janaka. Fa misy ny tena mandalo fotoana sarotra. Raha mijery ny tantaran'ny Rahely manokana zao tsika, Rahely vadin'i Jakoba, tena hoe ela ny ela zay vao tena nahazo azy izy. Dia tsika ihany koa Iana mama Samoela ihany koa, fa tena efa voarabiraby nandalo fandrabirabiana, nandalo fanaratsiana, nandalo fimezana, nandalo esoeso, taona maro taty aoriana izy vao nanana any Samoela. Zany misy zany ny zavatra azon'Andriamanitra valiana iny eo, dia misy ny zavatra tsy azon'Andriamanitra ihany koa valiana iny eo. Arakarany izy no mpandahatra endry, izy no mahafantatra zavatra angatahako sy angatanao, izy no mahalala tsara ny toepoko sy ny toeponao. Ka io indrindra ny mila ananantsika faharetana. Ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo, raha mamaky an'ilay Job tsika, fantasinao tsara ny tantaran'ny Job. Na olona tsy mivavaka ary dia mahalala ny tantaran'ny Job satria nisan'ny tantara tena malaza ny tantaran'ny Job zany Job nisorona teo amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa zao ny voadiny tsy hanota teo anatrehan'Andriamanitra izy, ny voadiny tsy ala amin'Andriamanitra izy, fa nanaiky hoe na dia maty amin'izao fantrako sy fijaliako izao ary dia hikako ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fantatrika tsara fa izay faharetan'ny Job izay mihitsy no nirenkompensen'Andriamanitra anazy ka nanomezan'Andriamanitra avroeny ny fahafananany sy ny zavatra rehetra manodidina azy tany rehefa naharitra ny zavatra rehetrarehetra misy. Mareta amin'ny fivavahana. Tsy mora tamin'ny Job nandalo ady sarotra, ny vadiny nandao, ny namany nandrabiraby, manodidina naneso, hoe nanota tamin'Andriamanitra mihitsy Job io hoe matoa zao ny zavatra. Tsy vitsy amintsika koa no rabirabian'ny olotrany rehefa mandalo ady sarotra, hoe nilaza ny vavaka ko niaran'ny zavatra ohatr' izao. Gamby ireny mpivavaka masirasira, gamby ireny mpiatsara velatsiny, nefa tsy fantatry ny olona ny adi-panahy lalovanao, ny sedra, ny fitsapana sy andalovanao ao anatin'ireny ady sarotra ireny. Fa mifantatry ny mpitazana dia zao nanota ianao matoa hianjadiny ny fahoriana. Zao anefa ny tsarovy raha nianjo antsika Jesosy Kristy dia efa niteny hatrany am-boalohany izy hoe raiso ny hazofijaliana isan'andro isan'andro. Raha anaraka ianao mila mandany teninao, mila mandany fomba fisainan'ny olona, mila mandany fomba fijeran'ny olona manodidina, fa banjino dia hoeto ny hazofijaliana. Ny miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy sy midika fa milamina ny fiainana, tsy maintsy mandalo sedra, tsy maintsy mandalo olana. Araka le ireny dia iny lalany lala tsarotra miaraka amin'ny tompo hoe misy hazofijaliana olanjaina amin'iny lalany miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy. Tsy maintsy misy foana ny ady atrehana, tsy maintsy misy ny fitsapana. Fa le faharetanao tahaka ny Job, le faharetanao tahaka ny Job, le fanananao fahatokiana sy faharesin-dahatra, le fanananao faharetana fa na iny kidiona na iny kianja za efa nivoady, tsy vadika amin'ny voady izay nataoko. Zay no amafitsiny le Abakoka. Na dia tsy mamotsina azy ny aviavy, na dia tsisy omby ary ao ambara, tsisy ondrotsy ninona mihitsy, tsisy mandrisy fanantenana ny zavatra rehetra izay jerena. Fa zao za dia mbola hifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena, satria amin'ny fotoana hatsapanao fa le connexion miaraka amin'Andriamanitra ny tena important noho ny zavatra rehetrarehetra. Dia tsisy dikany tsy fahampiana. Olombelona ianao mahatsiaro marary raha tojo zavatra marary. Manana saina miasa ianao mahatsiaro
voadona sy diso fanantenana amin'ny fotoana iny. Fa amin'ny fotoana hatsapanao hoe misy an'izany Andriamanitra zany mandray tanàna amin'ny fiainako, ary tsisy zavatra tsy kontrolen'Andriamanitra zany ka ho tanteraka eo amin'ny fiainako. Satria raha mijery manokana ny tantaran'i Job tsika dia teny am-boalohany mihitsy dia efa niteny Andriamanitra tamin'ny Satana hoe ny hainy tokana no azo asorina, ataovy izay tianao atao. Dikan'izany fantatra Andriamanitra ny zavatra zakako, zakanao ka tsy haningotra ny anao velively. Ary Satana adversaire sous contrôle, manao izay tiany atao izy fa voafehitra ihany, misy fehitra ny ihany. Ny fefy azo ny oarana eo amin'ny fiainantsika, tokony ho tsapantsika mandrakariva izany fa voafehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka na inona ataon'ny Satana, mety handisoana fanantenana anao, mety hanomezana adi-tsaina anao, hanomezana harerahana anao, dia tsara koa fa manana hery vao ampitomboana omena anao isa-maraina Andriamanitra izay le hoe vaovao isa-maraina ny famindram-pony. Misy ana vao isan'andro omena Andriamanitra sy anao raha mbola velonaintsika, fa mila maharitra ny fivavahantsika. Tsy hoe efa ela nangatanao ny zavatra io, raha tsy ahotra fotsiny misy olona marary mety nambavaka efa matonany tsy mety sitrana, dia aza manary toky fa tsy fantatra ny fitondran'Andriamanitra. Mety nisy problème nisy nambavaka tsy mivaha ihany, aza manary toky, aza mimotra, miroso hatrany, fa arakaraka ny rosonao mahitanao vagagana mihoatra lavitra no ny efa hitanao. Ary ny fahasahiranana sy ny ady eo amin'ny fiainanao tsy midika fa tsy ao anaty sambonao Jesosy Kristy. Raha vao nanonja ny sambo kely tao Jesosy, fa misy fotoana izy tena hoe makapozy kely, mijery, mitsapa hoe manam-pinoana ve ianao ampitsahatra tafio-drivotra, manam-pinoana ve ianao andia ambony rano, manam-pinoana ve ianao anasitrana marary, manam-pinoana ve ianao anitsaka menarana sy maingoko. Tsy hoe tsy eo Jesosy, eo izy, fa ohatra tsika mandeha any am-pianarana, eo ny mpampianatra, fa rehefa examen tsy misy mpampianatra eo akaikinao fa anjara anao no mitadidy manao pratika an'izay lesona nianarana tany am-pianarana nandritra ny fotoana izay nampianaran'ny mpampianatra. Izany akory tsy midika fa tsy ho eo intsony ny mpampianatra rehefa avy eo, fa na inona no hodinao rehefa avy eo, eo foana ny mpampianatra anitsy ianao, anome taktika ianao hoe izao atao amin'ny manaraka, ohatr'izao fomba fitadidiana lesona. Tadidiko tsara mihitsy ny mpampianatra anay no nampianatra anay nanao fisy taloha. Rehefa mianatra lesona dia manao fisy, izany hoe le idée essentielle na le formule tena important dia soratanao, dia mémorisenao anatina feuille, ataonao lavalava kely. Reny taratasy fotsy ireny zarana 4 na 5, dia ohatry ny lasa feuille kely avadibadika, iny ny fisy. Ka rehefa mianatra lesona ianao tsy mandray kahie, fa tonga dia iny fisy iny fotsiny mémorisenao hoe ao amin'izao dia tena nihita mihitsy le izy hoe nitondra soa. Satria na ao any amin'ny trano fivoahana ary ianao dia hoentinao le fisy, dia sady mijery fisy ianao sady mamaky fisy, mandeha ianao an-dalana mipetrapetra sady mitondra fisy, mandeha matsaky ianao dia mitondra fisy, n'aiza toerana ilainao dia hoentinao iny, tsy manavesatra anao satria taratasy miforiporitra. Dia ohatr'izay le izy, mety mandalo ady ianao amin'izao fotoan'izao, mety mandalo sedra ianao amin'izao fotoan'izao, tadidio le fisy, mémoriseo le tenin'Andriamanitra, manana hery sy fahefana, indro an'Andriamanitra no noforaitra. Hoy izy vavon-gaga tsy haiko fa ray zay, raha inonao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra roa zay. Za manana lalana iverana anao dia lalana hitondra fiadarana fa tsy loza telo zay. Antsoy dia hovaliko anao, efa mémoriseo le fisy, apetrao le fisy. À chaque fois ianao mandalo difficulté dia tonoiny ilay tenin'Andriamanitra izay mifanaraka amin'ny olana izay atrianao, dia ho hitanao fa hiravina ny olana fa izao mareta amin'ny fivavahana, satria ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra ary fanovozana hery ihany koa. Ka raha tsy ampy vavaka ianao, tsy ampy hery, tsy anapaharetana, izay no tonga ny Jesosy niteny hoe mivavaha ianareo mba tsy ho azo ny fakam-panahy. Ny vavaka no barazy mibahana antsika, tsy afatsy miditra amin'ny fakam-panahy. Tsy mety raha tsy vavaka mandrakariva ka tsy reraka mareta amin'ny fivavahana. Tsarovy fa mafy ny adina tsy han'ny Jobo, fa tsy niemitra izy fa naharitra
hatramin'ny fivavahana. Ka izay nataony hoe fantatro fa hainao ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana fisainanao. Le fahatakaranao an'izay mihitsy hoe Jehovah tompony maro. Fantatro fa hainao atao ny zavatra rehetra. Mino an'izany nefa manaiky ny fandaharanao satria ianao no nandahatra ny fiainako. Manana ny fotoananao ianao manaiky fa kosa mila maharitra ianao. Ao anatin'izay izay vavaka izay tena mila maharitra amin'ny fivavahana ianao. Raha tianao ahomby izay zavatra rehetra tianao, raha tianao hamirapiratra kokoa ny teo aloha ny fiainanao, tsy mila maharitra amin'ny fivavahana ianao ka tsy hampahery ianao androany. Aza mieritreritra ianao hoe tsisy lanjany ny vavaka ataoko, matoa tsy mivaly. Aza mieritreritra ianao hoe sao de mba za tsy nenon'Andriamanitra vavaka. Aza mieritreritra ianao hoe sao de tokony alefako any amin'ny anina sy anina ity fa reny zao ny akaikaiky an'Andriamanitra mety hivalinao. Ianao dia ianao ihany. Nanamafitra ny abako na dia tsy mamotsina aza ny aviavy, na dia mandisy fanantenana aza ny lefa, na dia vonoina aza ny ondro ambala ary tsy misy omby ao badry. Nefa zaho izy dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany ary ravoravo amin'Andriamanitra famondrena satria tsy nisy raha izao fiainan'izao nanantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra raha samy olontsika. Tsy izao fiainan'izao nanantenantsika ny Kristy fa ilay fiainana izay efa miandry antsika ny paradisa. Ka tsy hampahery ianao androany hoe mahay reza ny vavaka, manana finoana fa Andriamanitra manana fotoanany izy. Ankino amin'ny Jehovah lalanao, matokia azy fa ho atao tanteraka. Mampahery ianao indrindra amin'ny anaran'ny Tompo, ombanao ny Tompo, ampahery ianao ny Tompo, hitahy ianao ny Tompo, tianao Jesosy. Voninahitra an'Andriamanitra iray fa mifampaherezana tsy ho amiko sy aminao. Jesosy malalao. Hitanao tsisy miafina aminao ny aletsihany amin'izao fotoana izao. Aritra izay mba mirapirata amin'ny voninahitra ao. Aritra izay mba azahoanay an'ilay loka izay efa miandry anay. Ampahereza io izahay, omehery vao ampitombo ny finoanay, hoentinay miatrika, miady sy hatrehanay. Matoko mananao ry Jesosy. Terasy Lazara ny voninahitra teo anao rery ihany. Ilay efatra amin'ny taloha indrindra. Sakehitriny ary mandrakizay ny vavaka dia soniavina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hery sy fahefana. Itsy an-tany ka hatrany an-danitra. Saotra Jesosy malalao. Amen. Mahereza indrindra. Tianao Jesosy.